fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio, ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Caravasy. Nosoratany Souza Marie Yolande. Ho velominy Nambinina Randry, Le Mec, Bruno, miaraka amin'ny Laingotsika, Anjarliva ary Oly. Nandrefeo sy nanatotosa, tovra zanamamonjy sy Yoloso. Finna ndray ty mampilongolongy anao eo Rebeka. Vadinareo fa inona e? Jereo re mivavany teo. Tsy mba tony ray mba hoaka mihitsy rangavatra. Mba taiza koa ary nahita mama lehilahy toy ireny e? Moramora ty vavanao Rebeka a? Rainao nge iny. Na tsara na ratsy tsy omena izany tsara ianao. Ka raha ny ratsy ny endriny ane tsy maninona e. Fa izy ratsy saina sy ty vady amanjanaka no sady mamilava maso reny. Ny rahalahy ihany namotika azy oatra reny. Tsy mba ny sainy mihitsy hoe olona efa manambady sy mananjanaka efatra be zao izy fa de ireo tsy manambady tsy misy eritreretin'ireo no arahany. Ireo nefa de tsy misaina fa tsy revy lava zao. Dada mihitsy rangano tsy saina. Ireo olona mitarika azy misotro lava ireo nefa efa manana trano, fiara, moto. Ary izy bokany niofa trano lava eto, tsy mahangona na de pneu ray aza. So ihany anaka fa mba manana fidiram-bola fa raha tsy zany angamba dia ho inona ny hafaranareo efatra menada? Aza matahotra ianao fa efa mieritreritra hividy tany kely anorenantsika trano mihitsy azy zao e. Zany very mama? Saingy tsy azo lazaina indray nareo mihitsy zany a? Tandremo. Misaotra ary mama. Reny tena tia zanaka ianao fa tsy nanoto ho an'ny dada. De aiza ny eritreretin'ny mama hividianana tany? Tsy manam-bola betsika fa rehefa mora na aiza de vidiny. Sady toerana somary mba mivoatra zao misy mba azo e. Zay mihitsy ka. Ary mandehana aloha jereo ny sakafontsika dia aza mifamaly amin'indray nareo tsony. Aleo izy ho tonga saina fotsiny eo. Marina ny anao ry mama. Ary tsy noeritreretiko be olona toy izao mihitsy aty amin'ity toerany ity. Efa lasa tia miala voly daholo anie ny olona ty ry papa e. Fa tsika telo mianaka fotsiny zao ny elaela tsy niaraka ohatran'izao. Tamin'ny Pascal voromby folo taona zao niaraka nitsakitsakana ohatr' zao sika. Inona moa fa noho ny asanao de tsy afa manoatra e. Tena zay mihitsy reniny. Le mandeha lavany amin'ny faritany foana ngeny tena antony tsy mahatafaraka atsika telo mianaka e. So ihany moa fa efa nisonitra teo amin'ny toerako de mba tsy mandeha any amin'ny faritany tsony. Sady mba afaka miala voly matetitetika amin'izay zany tsika telo mianaka ko. Faly be amin'izah mihitsy ary papa sy mama. Marina mihitsy lesa. Fa hono ary se. Firy taona moa zany sisa de ho vita ny fianarany se io? Efa kelikely sisa ka, 2 taona sisa. Zany hoe 12 taona toa koa zany se de efa vita fianarana sy asa amin'izay. Ny adala nge ho niryseny tohandrainy e. Tohandrainy tokoa izy io amin'ny lafiny rehetra e. Afa-tsy zavatra tokana ihany a. Zavatra tokana inona koa zany Jolka? Eno inona tokoa zany ry mama? Azaza toatrany tsy mahafantatra hoe inona zany tsy hitovizako amin'ny papo zaniko. 20 taona ianao zao a, tsy mbola mitarika zazavavy. Nefa rainao 20 taona zany efa niaraka zahay. Mba mahita lazaina koa ianao ty ry Olga. Ka marina ne zany e. Eny
raha mbola tsy vonona sy tsy misy ilay tena tiana tokoa ry Sery Pascal dia aza miditra amin'izany mihitsy aloha. Ny zavatra ray tena mahafaly tokoa ry izy mianaka dia tsika mifankatia sy mifandray tsara. Vitsy mantsy amin'izao fotoan'izao ny fianakaviana mifankatia ohatr' izany. Ka izany kosa ne miankina amin'ny tsirairay mandrafitra an'ilay fianakaviana ihany no hoe afinaritra sy anjakan'ny fifankatiavana ary fifanarahan-tsaina ao amin'ny fianakaviana. Ny ahy zao tiako ny vady aman-janako dia manao izay rehetra azo atao mba hahafaly azy ireo. Ye, za koa aloha mezaka katao sy endry tsara dia mianatra tsara ihany koa. Marina daholo izany izy mianaka. Fa zao avinge jereo nefa mafinaritra be ry randro ry andao tsika hoe ny akaikaiky iny. Oay, andao tokoa. Andao ary. Tiany lasopinao na ataoko matsatsotsatso araka ny tianao mihitsy izy ity. Misaotra ary mama. Ary efa manao hoana aloha ianao zao Mbola tsapako reraka be zany tazo mahery mihitsy no manjoanao. Soa fa efa nahazo andreo tsindron'ireo. Kotsy be zaitra ve mama? Ie, fa tsy maintsy mikarakaranao Nianterako amin'iza moa nareo zanako. Soa fa efa lehibe daholo nareo ka afaka mifanampy amiko. Rainareo namarary azy nareo zanako tsy mivaky loha amin'izany izy. Mama, mandana tovy ny asanao ka aleo fa hoaniko miadaneto io lasopy io. Eo fa anako ianao ao fa ezaka hinana moramora ary mama. Ohatray. Omaly iny tena tsy afaka nitazona na dia sotro aza. Mandana tovy ny asanao ry mama. Eny ary hijerijeranao eo foana ary. Mampalahelo amin'ny tsy ny reniko iny. Sendra mivady tsisy ilan'azitra. Aleo anao izay ampifaly azy foana fa efa mafy manjo azy. Fa hono ary Sery Pascal. Ahoana dada? Nahoana tokoa moa setiny mbola tsy miditra mihitsy amin'izany sehatra ny fitiavana izany sa mbola tsy mahita ilay tena tiana tokoa ve? Papa koa manao izay mahamenatra eto marina ka. Raha marina ny tianao fantatra dia izao hoe ahoana ry se? Tsy hoe tsy misy izay tena tiako izany ihany fa mba miezaka amin'ny fihetena fotsiny tsy ampifatoako amin'ny saiko mihitsy izany ilay izy eny fa na dia efa mandeha tsororo daholo aza ireo namako rehetra rehefa miaraka izay. Ny atsy ataoko manaitra an'izany satria tsy ampifatoako ao an-tsaina mihitsy ilay hoe mampiaraka sy hoe eo anilan'ny vehivavy izany. Tena tsara be izany fomba fisaina ny se izany fa ilazako zavatra se. 17 taona dia efa nahalala vehivavy ry se. Satria nahoana ozy se na anao sipa daholo ny tovolahy teo an-tanàna dia mba nisafidy teny koa ny tena na dia hoe tsy tena tiana aza ilay vehivavy tamin'izany fa dia hoe ataony namana dia mba atao koa Izany very papa. Tena izany mihitsy ry se. Fa rehefa teny amin'ny oniversite kosa dia mifankahita tamin'ny reniny se dia faly be moa tamin'izany fa hoe nahita ilay tena tiako 12 taona izy tamin'izany dia izaho kosa 20 taona. Saika tsy nanaika mihitsy aloha izy fa dia nitana rahako teny foana. Ny farany nalahelo ahony izy ka dia nanaiky ny resaka sy ny araka tamiko ihany. Mahafinaritra mihaino izany tantaranareo izany ry papa. Izany ve ana fa mba tiako tantara mahafinaritra toy anareo izany koa ny nay. Mino ary se fa vao maika hahafinaritra lavitra noho izany aza ny se satria se zaza endry. Fa papa, ahoana ry se? Marina tokoa ve ho ilay tenin'olona hoe raha endry be ny lehilahy na ny vehivavy iray dia tsy maintsy maditra be ho ny miaraka aminy na tafaraka aminy. Iza koa no nilazany se an'izany namako ny teny an'izany ka. Lainga be izany ry se te analeminy sainy se fotsiny zareo tiany mba ho toa azy koa se mantsy. Raha tsy tokoa ny namana sasany raha izany ka. Ohatry, atony de tandro anao ry Alphonse fa misy inona? Soa fa voateo mpisakafoanana mihitsy izay sy mama. Eo aloha fangalako vilia papy. Misaotra ry se
tena nona mihitsy azy zaniko. Naninona raha niatso hoe ody ianao ka? Ka niankina tamin'ny fahavitany reto taratasy nokarakaraiko reto le izy ne. Ty vilia papy. Taratasy ino zany le Alphonse zany karakarainao zany Tsy nampahafantariko anareo mianaka mihitsy fa nividy trano ahoana tsara Alphonse Marina ve zany ry papa? Tsy mivazivazy aminareo mianaka an'izany ahy zany any Atsororon-drano any no misy azy io. Tsy Moatsinanana kely eo. Atsororon-drano? Aza hoe zany 20 kilometatra miala eto fotsiny io sady tena tsara be le toerana. Efa tany zany papa? Efa tany aka. Taketo fa tena tiany se mihitsy le toerana mise ty somary ambany vohatra io. Tsara koa zany le Alphonse mba hanana ny etika maleo tena amin'izay zany sika fa tsy hipetraka amin'ny lova foana ko. Ity hipetrahantsika ity efa anjara lovako dia antsika ihany zany. Fa mitsinjona ny arina tsy maintsy anambady mantsy Pascal. Dia za koa hijanona amin'ny asako rehefa misotro ronono. Dia eto Pascal sy ny vady aman-janany. Fa isika roa kosa mipetraka ny Atsororon-drano. Tena tiako be zany toetsain'ny papy zany Marina. Raha ianao io ane ka mitsinjo lavitra ary Pascal le manova koa to azy. Soa fianatra ry papa sy mama. Sady zao tsy ataoko ray fotsiny zanako fa 4 be zao. Zany na fito aza dia tezaiko re anako. Fa eo amin'izay aloha tsika isakafo Ataovy tokoa masoto daholo. Fa mbola eto foana ve mamy efa 12 sasany alina nge zao mamita ny vikavika rehetra amin'reto akanjo reto fotsiny ahy hoentina mary azy amin'ny sabotsy zao mantsy reto akanjo 7 reto raha pitso manjaitra azy rehetra. Ay tokoa moa tsy afaka mandefa masinina satria manaitra ny toromason'ny patron beko. Fa zao tokoa Rebeka. Endry mama. Niverina teo ireo olona nahita an'le tany nividintsika tamin'ny maraina. Dia nilaza ry zareo fa mahita tany misy trano lehibe iray fa somary miantaka kely ny renivohitra. Izany hoe any amin'ny 20 kilometatra miala eto hono. Ay, dia ohatrina ry mama. Mora be ary le iziko. Saika ny atsasaka le tany nefa tsy misy trano. Maninona raha tonga dia izany ndraiketina ry mama. Sady tsy dia lavitra nge zany 20 kilometatra miala eto izany Mamparisika be avy trano tokoa aloha le izy sady ara-dalàna daholo ny taratasy rehetra amin'izany trano izany. Sofa mbola tsy voalony vola tamin'le tany fotsiny. Tonga dia amin'ny ilana azy zany trano zany ry mama. Zany nge hoe avy trano dia any izay 4 menadany fotoam-pela sasatra lehibe Tena marina mihitsy zany Rebeka. Sofa nasaiko ny verina ry zareo raha pitso maraina. Mety mihitsy izay. Eo fa apiako mama hamita an'ireo. Ianao hianatra raha pitso. Zany angeny tsy nitenenako taminao fantatro fa tsy anaiko eo mihitsy mama fa aleo andeha ary. Mandehana mihitsy. Mbola ho afaka amin'io asa mafy ianao ry mama tiako rehefa miasa mijaly loatra ianao. Men zany teo zany ry mama. Zany? Sofa efa nitoronao hevitra hoe tsy henona. Dia lasa iza? Izay nale any teo. Tsy sakafo atoandro hono izy fa iza hono no mahita raha efa volan-drafilamy miasa betsaka ato. Ny manao ihany no mahana ry Rebeka. Dia efa ohatr' izao ve avy edaladalanao sipa? Ny zanako lamatoa aza efa 20 taona be zao. Inona ny rarahinana izao redirediny mamy lava izao Soa aza fa tsy hita ny diran'ny mama fa angamba rovitra teo ny vava mahita n'ity paozin'ny mama amin'ity robe manara-tena manendrika be anao ty. Zany Sady mahay mifidy ravin-damba mamy ty ka ahoana mihitsy moa reto ny tsy alalako izay tsara sy meva ho fantatr'indry ihany fa natramin'ny ravin-damba aza dia za daholo misafidy izay tena manendrika ny client tonga atoko. Fa nanahoana tokoa aloha ny dianao Vita daholo ny taratasy rehetra. Antsika manontolo ny tanàna. Fa tena lehibe le trano ry Rebeka. Fa saingy tsy mifehy fotsiny le tanàna fa zava-maniry iva-iva no mamefy amin'ny ampahany. Dia roviana zany izay no entiny mama hijery an'le tanànantsika vaovao. Aleo aloha ny ensika asa kely dia avy eo entiko any nareo melohan'ny vakansy zany dia rehefa tena vakansy dia nareo 4 menadany mandeha any. Tena mahafaly be ahy zany ry mama. Fa tsy mitokana be ve aloha le trano Ohatr'ireny trano any ambany vohitra rehetra ireny ihany
eto misy ray a dia ireo iry ny hafa dia tazana lavitavitra ny sasany tsy dia hoe mitokana be injay mivadinao fa miverina zany re mivazavazany atokotany zany tena misorotokandray izy zany maro ny ora andeha asa aleo isoronainga ny ty akanjo ty fa sao dia ho hitany eto fa ho gidragidra be eto hitako aleo ampiko mama fa tena hafa mihitsy fa zany tontolo ambanivohitra ty zany papa sy mama izay afapoanareo mianaka mihitsy nge ny tanjoko ry Pascal le tena fala rehefa hoe mahatsapafinaritra nareo mianaka sady tapaborana be izao sika no nijanona eto amin'ity tranontsika vaovao ty laniko amin'ny fitsangatsangana sy fijerena ny tanàna manontolo izay tapabolan'izay ry papa sy mama ka hiaraka mihitsy nge tsika telo mianaka e mama ary to misy fiara mijanona io atokotany tranontsika eny tokoa anaka satria anisa koa io nefa nge dia efa nasiako hitin'le vavahady kely azo iny tamintsika le taty iny ka mety avy any ambadika tsy misy fefy fiara io nampidirina fa raha io fefy io tsy atonona fiara tena marina tokoa zany fa na inona dia tsy mahalala fomba ny tompony fiara miditra amin'ny tranon'olona io e mety hoe mifankazatra amin'ny tompotrano talonga ambary zareo dia efa zatra mametraka fiara ao ary sao dia ireo no tena tompon'ity tanàna manontolo ity Rebeka rangaha izay ihany mantsy no niseho tamiko hoe tompony fa olona 10 moa ry zareo ny tompony midirina reo telo menada e ato ny tranontsika vaovao mifalifa hijanona ty tsika mandritra amin'ny vakansy saray manontolo dia misaora koa mama fa namela ny asany izy mba hiaraka amintsika aleo mba makaina indray fa ny asa tsy hijanona izany mihitsiko mama misy olona miditra reny manahoana tompoko manahoana daholo nareo ka hitady olona sa efa misokatra ihany ny varavarana dia mba ampidirinareo telo any ambony reo entanireo ahoana aza mpifaty tompoko fa manontany izay satria tsy mahafantatra anareo iza moa nareo zay ve eny Ramse azafady madama moty zay ve ny tokony anontany anareo hoe iza moa nareo reo zany ary nahoana moa no hoe ampidirinao an-trano ny entanareo satria tompoko trano vao ny vidiana io ahoana zany ry Alfonsa so dia mba diso adresa nareo madama ohatra diso adresa ahoana tompoko raha tsy niaraka tamin'ny mama taty raha nijery ity trano vaovao anay ity dia hiteny hoe sao dia tsy natadidy mama fa za kosa tsy very tadidy misy taratasy mazava tsara ty trano ty hoe vidianay tompoko ka anananay koa ny taratasy mazava andre matoa azoko alaina vetivety any arivo azo aseho koa ny anay raha matoa kely fa ahoana izao ry Alfonsa aleo mihitsy aloha hiteo ny taratasiny sao dia zao ihany koa dia hiverina hoditsika tsy aleo hoe raha pitsy maraina ry Alfonsa sao tratrarivako zary mama manao ka ny taratasytsika ny tsika tsy mila alaina fa nyvingitiko aty atahorako izao hitandrainareo mantsy satria tsika tsy eo dia sao dia hikarokaroko ao izy fa aleo hiandro ny azy ireo dia andao ary andoso ato tranontsika akainy izy telo ao izay fa matory dia ahoana izao ry Alfonsa tena tsy hitako hatreto ny atao fa aleo aloha ifampiseho taratasy dia izay ihany no tena hanapirofo hatray maninona vetivety koa ty andro midirina reo mianaka atao avy ny miovanako tena ho avy atoandro izy zany tena tsy zatra n'izao tapatapa zao ary Alfonsa androany fotsiny reo ireo loka na za koa raha tsy zatra n'izao hirahira mitatatata be zao saingy natao an-tsaina angamba dia hoe androany ihany io mino mantsy fa diso lalan'ireo olona ireo zay ary lefa nolazaiko teo avy miorana mama
lakozira ihany ato dia ahoana ka tsy maintsy manokona sakafo tsika e ary aiza mikasika an'ireo fitaovan'ny zareo ireo mihitsy karazan'irony olona fety sy mpisandoko rony reko fa hita vehivavy ireo raha medaladala eo sika nge manana taratasy mazava e ahoana koa ary ty orana avy be vidividy ty mama ary aiza ny rano misy lava-drany nefitsika mbola tsy natsaka azafady tompoko saika mba andrehatrafo aho mama tsy rano tsy kitainga etsika e tsy maninona fa afaka mampiasa amin'ny rano amin'ireo bidon ireo nareo androany dia misy kitay koa retsy misaotra dia ianao no eo sazary Rebeka tsy zatra mandrehitra afo kitay mantsy ianao voaka izao fa inarako hoe tiry mama mandehana ianao makaina any ambony fa reraka eny ary za mahay mandrehatra afo kitay e tsy misy ampianarinao eto e mody tsara saina eto ty fomba mpanao ratsy mihitsy mantsy izany ay ve noveriko fa hoe vao hianatra mihitsiko miavo n'izany raha zazavavy andre kiaka eo marina raha mety mirehatra mihitsy ty avoko tay ty nefa ny azy efa manitra be ny fofondokany masaka ve izy ato ry Pascal tsy masaka ka ary maninona raha mba omena afo izy ry Pascal jereo fa atao tsy mety mirehitra ny afony eo asiana nyty afo ty e zay misaotra nona be ho ny rainao dia manova aloha raha mafana kely atao dite eny maman karazan'le lehilahy mianta be reny mihitsy ty romotra be ara izany sipanioka iantanatany lava eo tsy mila fanampiana ve ny zanako misaotra mama ateriko any rehefa mangotraka ny rano mafany eny ary dia asio kitay vitsivitsy ny afonao fa so lany fotsiny eo ary aza mibaikobaiko e ty misy vovondronono raha anao dite koa nareo e tsy anao dite mitondra betsaka nie zay ny alatany arivo e dia ampy fampizarany ty tenenao ary so mba hisotro ny mamanao sy ny zandrinao e aza dia miseho milay ry anina na nitondra ray taonina azy nareo izay koa mba manana ny nentinay ho aty amidezaka ve zay dia tsy hitondratondra zavatra e dia miala tsiny azy raha natezitra anao ny teniko e tsy ampidira vovodronono nefa nitanjoko tamin'ilay teo hita fa te irehare nefa sipa fetsy be koa ny aty maninona ozy izy ianao fa iza no miresaka aminao eo e ka mipetsipetsina mivavanao dia neveriko fa mbola miresaka amiko mipetsipetsina tany an-tranonareo nga za vidio kely ny teny avoaka mivava tena azafady re tsy fanakanana anao ny tao an-tsaiko raha ny teny hoe mipetsipetsina fa le fihetsiky ny molotra ao mihitsy no molotra ahoana kay fa maninona dia nitaroanao amin'ny kitay kay tena marary ny lamosiko rangito eo ihany fa pohako mafy be amin'ity ny lohanao fa inona izany rakizy zary mama lazay ny fampetsamolotra hoana fa maninona kosa izy no ataonao an'izany ry tovolahy mba sendra balasa re mivavako madama fa mialatsiana mifona mihitsy ary atao iny ty vata kitay ena tananao velesiny tamin'iny ateo tompoko ka aza tao an'izany tsony izy fa tsy tiany mandehana miakatra Rebeka fa aleo no karakara sakafo eto efa masaka ny vary dia anendy le nofokena ngesa isa e afaka atsasakadiny dia asavy midina tiana ankizy fa mama kosa ndana miakatra makaina omeo rano aloha sotroko fa izany ny dinako aty re tsy misy rano efa mangotraka e misaotra jereo fa tsisy mihetsika nery zareo e eny tokoa mitiako izao fa tsy manana taratasy ho alain'izany reo e tsy hitanao ngasika andresaka teo tokotany maly iny momba n'le hoe taratasy dia mifampibitsibitsika ena izy mianaka teo e tsy hitanareo anga hitako mihitsy fa dia inona tokoa re izany ny tindry zareo atao raha araka ny eritreretin'ny mamy
paozy ny olona vainy arivo aloha reo e. Tsy dia azo faritana hoe olon-dratsy satria raha tonga hoe ray andro taoriana dia mety hoe tetika maizina. Marina izany satria zareo ary niara tonga tamintsika teto maly arivako. Iza koa nefa moa no mahita raha efa nomanina izao e. Dia ho tamin'ny alalan'izy ary nalalany fa ho aty sika e. Iza sa ianao sa ny rainareo e. Fanontaniana manitikitika ny saiko izao dia hoe iza marina ary zareo ry mama. Hita mama ve ny hitako e? Retsy izy mianaka amin'ny resaka retsy ve? Ie, asa na inona izao no resahana ao. Mino fa mitaintaina izao ireo hoe tratra eto marina. Modina lefa vao maraina be ho any arivo le rangabe. Tena misy olona mpisandoka mpanao akeriny miariary tsotro izao dia tena tsy menatra. Aleo nge tsisy taratasy io fa tonga dia miala androany any ireo e. Sofa manana fiara. Sofa misy azo roalahy koa tsika raha mitady ho be saina eo ireo. Dia za anao inona fotsiny? Fa le madama io mbola voasera amin'ny mama tsara e. Aleo hita eo dia efa mpitazana eto e. Fa ny ahiako fotsiny sao dia niantso namana ireo fa tsy naka taratasy. Izay koa aloha no tena tsy ny sainiko e. Fa izao raha izany indray no miseho eto dia aleo mandefitra aloha fa avy eo miantso zandary satria aty amintsika ny taratasy mazava. Izay mihitsy no tsara atao ry mama. Na dia nisy aza ny disadisa dia mba naseho antsika ihany le hoe samy malagasy ka niroso tamin'ny fisakafoana antsika rehetra teo ka efa samy voky daholo tsika izao dia aleo kosa mba hiroso amin'ny fampisehoana ny taratasy avy amin'ny tsirairay amin'izay ary aleo aloha dia hotsorina fa taratasy feno sy mazava ny tokony ho aseho eto Izay iray manevika eto. Ahoana ozy ndry zany? Izay mihitsy ireo taratasy rehetra manampirofo fa an'ilay olona ray ny tany sy ny trano na hoe ny tany na ny trano fotsiny. Ka izay mihitsy ne. Ka reto ary ny anay reto aparitako eto ambony tsihy reto. Ireo tokoa ny anay. Ataovy aty aty ry mama sao dia mifangaro eo ka ireo jereo tsara ny anay ary eto hoe mba ho asiako masy kosa ny taratasinareo. Ndry fa ahoana izao? Misy inona ry mama? Tandriva hoe toa mitovy tsy misy valaka ny amin'ny reto taratasintsika roa toto reto e. Ohatray, toa marina tokoa nge zany jereo daholo ireo anaran'ireto olona mpandovana anao sonia izay milaza mazava fa nivarotra ny tany tamin'ny dia ny anarako no eo ary ny anarako io fa ahoana izao e? Izao ve tsy mazava aminareo e? Na mita aminareo roa toto ty toerany ty. Tsy manaiky an'izany kosa raha pitso ihany dia ho any amin'ireo mpanerana saiko ny tado-trano na tany ho anay. misy zavatra iray koa tsikaritro ty ino izany? Ny vidiny tena samy hafa mihitsy. Ny anareo to mora noho ny vidiananay azy mantsy. Ao eo jereko izany. Tena io tokoa. Dia raha hoe nareo ve no mividy lafo dia ho anareo ny trano? Tsy lasa izany tsy ny tena izany mihitsy aka. Fa raha pitso araka ny lazainy reninao teo dia samy andeha ho any amin'ny mpaneranay avy izay. Izay mihitsy no mety fa tena efa misy olona fetsy tokoa amin'izao fa mila mailo Misy ny fetsy marina. Ny atonga dia aleo alaiko ny volako aleoko mividy tany kelikely any Antananarivo any renana trano. Iza moa no nanapohan'izao efa vonona ny vidiny tena dia roboka sady sendra ny tiana koko. Raha pitso indray izany samy mamontsy ny misy azy ary Mama. Mama. Ahoana? Ianao ve izany? Ianoko tsara mihitsy. Fa tsy matory koa ve ianao? Tsy mahita toro mihitsy ary mama. Oro mama, tena atao trano mihitsy nge izy izany. Dia misy olona tafiditra ve atao trano amika? Tsiry mama. Tsisy olona tafiditra izany ato fa
mino fa ry Pascal Menakavy no mitady ampitahotra antsika dia amin'izay olomonina isika dia ho azy ireo ny trano. Tena lalitsaina ianao ty anaka. Aleo hoe nono eo izay ataony. Io fa sokafany ny varavarana mankaty amintsika. Dray, tena tadiavin'ilay rangahy osim-baina mihitsy ny zavatra ato a. Tsy iza fa ilay Alphonse io zao izany. So dia ilay zanany langa. Ino izany lazainy Alphonse izany? Ohatrany tsy mazava tsara. Izany koa fa manohy azy ilay olon-ka. Tena mpamosavy iny ry mama. Tsy mahandro sakafo ao an-dakozia ao intsony a. Diovy amin'ny laverina daholo ny vilia sy vilany rehetra ao raha-pitso maraina. Izany fa nijanona fa vizana angamba. Aleo mbola anao io raha-pitso fa avy amin'izay ireo. Tena maharara daholo izany tenako izany marina. Tena tsy zary eo izany nalokalofa mpamosavy taty alina fa sika telo mianaka ko. Tena mbola tsy voatohitra n'ireny alina ireny ary papa sy mamoa. Tena marina. Miary azy zao ry izy mianaka fa miray trano mpamosavy sika. Tena tsy afeniko fa matahotra ny fijerin'izy mianaka lehibe ireo aka. Dia ina natao ry papa sy mamoa? Manala an'ireo haingana eto e. Tsy maintsy ho any arivo nefa. Za nefa toa tsy ho afaka nitondra fiara akory. Tena loza fa tena latsaka anaty lavaka sika tiako. Fafinaretana anatiny any nefa indrisy. Sa andao ody ry papa sy mama. Dia rehefa ny arivo tsika afaka miady tsara amin'izay. Dia ise zany nitondra ny fiara sa? Tsy maninona fa aleo entiko e. Fa miala eto mandra-pahatonga ery amin'ny arabe fotsiny mba entin'ny papa aloha. Ohatry ny ratsiratsy any manko iny lalana iny. Tsy maninona re. Tena nona zany. Aleo aloha miafy kely fa tsy fantatra ne izay nataon'ireny amin'ireo rano rehetra ao amin'ny bidon ireo e. Tena nidiran-dositsika ry papa sy mama. Iza mory seny nanampoa. Andeha hanovy rano ery amin'ny lavadrano aloha isasantsika e. Satria mbola namosavy alina. Zao vao taitra mpanakorontana. Jereo fa milodolodo endrika satria tsy ampy torimaso. Efa vonona fa toy izy raha alina e. Aleo rangahy rapaina ihany. Manao any ianao? Ahoana? Zao vao taitra? Dia maninona? Miala sasatra tokoa monina le aty e. Ka na mifoloara aza vao miarina tsisy olana. Inona ny tetikady amin'ny pneu efatra amin'ny vakin'ireo azafady? Sa amin'izay hoe tsy afaka ho any arivo? Pneu efatra amin'ny vakina ahoana? Be mimody adala fa tsy hita amin'ny fanjakana e. Ny pneu amin'ny fiaranay ve izany tiana ho lazaina izany e? Pneu amin'ny sakosinay ka. Mody mitapitso. Inona moa nidiran'ny pneu ny sakosy amin'izany? Moa tokony tany saina amiko ve izany hoe vaky pneu efatra ny sakosindry zareo? Aleo jerena fa sao ny pneu ny fiaranay ny tiandry zareo lazaina ka. Papa! Ahoana rysia? Inona reto izany vazavaza makareny tsofina ao ambany ao izany a? Mpilalao sary mihetsika e. Miseho mahery io fa tsy hain'ireo koa sika. Ahoa zao ry Alphonse? Tena fisoparana kitsirano zao raha mahita zao ry olon-ka. Lozaka. Sady mpamosavy zany ny sasany ny mpamaky pneu koa. Tena mila tsy mipetra-potsiny intsony tsika ry papa. Mikendriny anao ratsy tanteraka ireo olon'ireo. Fa angamo izy hipetra-potsiny eto rysia. Fa aleo mila mailo be fotsiny tsika. Ny olana kely nefa 10 kilometatra miala eto vao misy tsena. Ohatrany misy tazako ny varibaritra kely ihany ary amin'le sampanana mandeha makaty iny a. Marina tokoa zany a. Eo amin'le misy tanàna maro be iny. Ino a?
dia iza nefa nandeha ho any tsy maninona fa aloha zany ho any tsy misy mahazo mandeha rery zany eto ka tsy maintsy miara-miala eto tsika telo ary makany amin'ny tsena be mihitsy hividy sakafo. Toa marina tokoa zany nefa raha hiara-iala eto sika telo mianaka tsy maintsy ho savasavain'ireo eny etantsika. Jereo fa tsy azo antoka akory ny hidim-baravarantsika nge. Tena marina zany amin'ny papy zany. Dia sakafo be dia be reo ve nentintsika nefa tsy misy azo hanina intsony. Mampalahelo. Tsy mampaninona izay tsy mihinana kely eo ry Pascal. Ary andao aloha hiditra heritreritra tsara n'izay tokony atao ka. Reny fa niditra ry zareo. Mody toy ireny olona vo mafy ireny manoloana an'ity pneu 4 vaky ity nefa dia ry zareo ihany izao no nanao an'io. Mama, dia mandra-pahoviana izany ny ara-mitoetra amin'ireto olona ireto e. Jereo fa toa efa miseho lany ny ratso-kotrehany. Tsy ho ela raha pitso ihany. Tena kekeriny ihany ho anana reto izany efa zatra mihinam-bary maraina, mofo, ronono. Amin'ny ohatr'izao izao mihinana goûter, lasopy sy composé. Nga mama rery. Ary lasa izy telo mena dato eo? Ohatry lasa iza tokoa. Ndeha re jereo Rebeka sao dia anaovan'ireo ratsy ihany ny zanako ka. Ndeha tokoa aloha jereko ry zareo ry mama. Zay le reto zany anoanana. Marina raha mila ho zaka tsony izy zany. Za aloha dia efa tsy mahita ho lazaina tsony. Hitan'iza taizany toy izao tsy misy rano sotroina. Mahita hevitra ary papa sy mama. Lazao ry sia. Inona zany? Atsetsinana trano atsy mahita goavy maniry feno voany masaka be Zany? Tsy aleo ve ndeha any aloha aka ho antsika. Inoko fa tsy mieritreritra ny anisy pozina an'io zany ry zareo. Dana tokoa ary. Raha azonao antoka fa tsy misy pozina, Dana. Dia serery ve nefa nandeha ho eny? Ny lohaliko zany nefa ry se tena efa mangozohozo mihitsy ka. Aleo zarery ihany no any. Fa zao raha misy zavatra hafahafa eny dia sokafo tsara ny sofinareo fa ikikika mafy be mihitsy Fa lavitra be ve aloha le goavy. Aleo hijanona sao dia hiran-doza eny ianao ka. Akaiky kely ka. Sady za ve dia andeha lavitra zany ry mama. Mandeha ana ry se. Dia inona nefa nitondrany se azy? Tsy manina fa entiko amin'ity t-shirt ity. Ataoko ohatran'izao. Tena efa misy tonga alohaka eto izany. Sady mioty izy izany no manesikisoka. Borofo sao fa azo hanina tsara izany tia goavy ity. Inona koa tia mijaikijaiky ohatry ny mpamosavy ity e? Hita mihitsy hoe mpamosavy. Azafady raha nanaitra anao variana loatra mihinana goavy koa mantsy ianaoko. Dia maninona? Ary ngezany izany goavy izany. Sady malemina be. Tsy alaina daholo ireo Ianao raha zao efa nahazo be da be eraky nina akanjo bahiniko. Za vao andeha haka. Azo antoka aloha izany fa tsy misy poziny tia goavy ity satria nary zareo aza jereo fa mihinana. Ary aleo andeha amin'izay fa efa betsaka ihany reto azoko reto ka. Izy telo dako efa samy nameno akanjo. Ohatray, toa lasa sady ianao Tandreny fotsiny sao taperinao daholo ireo akan'izay zakako fotsiny aka. Fa nararotana tsy misy toy izao. Sitrana sary ny goavy aloha za anoanana be izany. Alphonse! Ahoana rery Olga? Fa misy inona Jereo ane efa tao hariva be nge ny andro Dray tokoa marina. Jereo fa efa amin'ny 4 hariva sasany sady. Eno Tena resy tory be teto tsika telo mianaka raha izany. Voko goavy koa moa tsikako. Ary jereo ary tia Pascal fa toa mbola miesona be. Ry Alphonse. Ahoana izay? Jereo fa sao dia misy mamono varavarana. Sao dia efa nisy nangarona tato ny vavantsika telo mianaka Jereo nidim-baravarana. Ka loto koa loto koa aloha jerena.
Io fa mbola milaina matorako azy ihany ka. Dia ahoana ry Alphonse? Ho any tena ihany ve tsika telo mianaka e? Ka zao ne, raha hoe ho any atsena tsika, sainy tsara hoe tsy maintsy adiny iray ka amin'ny nora sasany hariva zany vao tavaveriny eto. Tena efa maizimaizina be zany a. Ka zay mihitsy nge. Fa zao ry Olga, toa ohatran'ny mateza kiby ihany le goavy a. So fa mbola misy ambiny rao. Androany sisa ny aretana ka aleo goavy ihany aloha no atao sakafo hariva zany. Dia zay zany ko. Fa ny mampiasa saina ange ry Alphonse dia izao hoe. Hoe ahoana zay ry Olga? Momba n'ity goavy, afaka ny anohanana fa ny amoaka azy ireo no tsy laitrako. Tsy saina tsony re zany ry Olga. Fantatro mihitsy zany, tsadisika koa tsy nisotro rano mihitsy. Papa, mama, fa misy inona? Tsy afaka ao any an-tsena hividy sakafo tsony tsika androany hariva e. Oay, ary toa efa hariva tokoa. Papa, ahoana lay? Mangetaheta be aho zany, tena tsy tantoko mihitsy. Efa nieritreritra dia aleo mangataka rano amin'ilay tanàna tazany ery avaratra ery sika e. Andao tokoa e, sika mianaka no eny. Dia hitondranareo mianaka koa zany a, mba hitadavi-davangy ihany. Engany mba isy fa raha tsy misy dia tsy maintsy mandeha ihany koa papa misotroko. Dry, ka tsy ilay kalakely iny ve tia mitondra siny vy misy rano ty e? Avy naka rano tao amin'iretsy tanàny rehetra zany iny ka. Midika izao fa nasiany pirozona daholo zany ny rano ohatrano sy ao anaty lavadrano a. Fa tamin'ny maraina nefa ny izy nanasa vilia sy vilany tamin'ny rano tao an-davadrano tao e. Zany hoe mety tsy nasiany ihany zany ny rano ao. Na zany aza, mangotraka ny rano avy an-davadrano vao asotrona, aleo tsy mikasikasika izay zavatra ao mihitsy e. Efa miariary toy ireny alina ireny ve fa olon-dratsy ireo dia mbola hijabajabaka any ihany. Androany alina fotsiny sisa ingety no hiafitsika telo mianaka e. Mifosa mihitsy reto. Dry, ary hoaizy, nataony tsara jery be ny rano nentiko. So aloha fa tena tsotra ireo olona nanome mihitsy an'ity siny ity e. Mama, tsy natory ve ianao? Tsy misy torimaso zany amin'izao Rebeka. Tena matahotra vavy zany ary mama. Ka tsy hainao riry nge. Tena aleo mody rapitso Rebeka dia any arivo mifampitana amin'ireo. Mama, ianao ve zany? Rebeka, tena mangovotra be tsy ohatran'ny maly. Ka le sika nona koa ngamba dia mitambatra amin'ny fahavoazany e. Rebeka, midino tsara moa io varavarana io. Ie, ny efa mifatorako arak'izay tratra mihitsy io, antso vao matapaka an'io. Zay fa manakaiky ny varavarantsika. Izao fa manosongosona ny varavarana. Miala maina ireo e. Miala amin'ity trano ity. Tsy laiko mipetraka ato. Tsy laiko hipetrahana izan'izany tranoko a. Rebeka, ianao daholo ve zany? Ie, feo mazavy zany e. Nizao fa manakorotana. Ino zany zerazerany zany Rebeka? Rebeka, ie tsy fa mihintsika mianaka e. Tsy ireo fa atao tsy mandeha niminina mihitsy izy telo da. Zay koa tena mahagagako. Rebeka, avia ty ange ianao e? Fa misy inona ry mama? Samy nandray zavatra nikorotana be tsika alina tato an-dalantsara ambony tato nefa ay izay misy inona ny kitiketo. Nefa jereo fa misy andreo fanitso sy azo ary vy ireo eto. Fa ahoana tokoa izao e?
nefa dia tena nisy zavatra vaky sy potipotika mihitsy nge tato hoe nandreo fehoana fanitso ny karaiko ndraikona mihitsy alina izay. Irato ny saina Rebeka. Ahiratra hoana ary mama? Iza ny tena tompon'ity trano ity? Tsy fantatro. Tsika samy mpividy daholo no eto. Ka tsy midika ve izany fa izay tena tompon'ity nanorina azy ity no tonga nanakorotana teto satria mety tsy ekeny ny varotan'ireo taranany an'ity trano ity. Mama, tsy vao mainka ve ho loza raha izany? Tena zava-doza tokoako. Andao tsika hody sao dia saoka. Andeha hody tokoa tsika androany tsy misy atakandro tsony. Fa andao aloha hidina kely eo ambany ahitana an'izay ataon'ireo sy ny fihetsiny. Mbola tsy mifoha ve? Aleo dondomiko. Ataovy moramora ihany Rebeka. Amin'izay taitra tsara e. Efa reraky ny nanakorontana alina. Izy zao azafady e. Za eo ambony ihany e. Ay ve. Aleo fa hamovaravarana e. Zay ve dia mbola tsy voavoa ihany e. Moramora Rebeka. Pascal, eto aty lesy le finday koa hitsolovako an'ity fa lasa mifatopatotra be mihitsy tia. Papa, tsy misy finday eto Ary aiza koa nefa niady niara-mipetraka teto daholo nge ny findayntsika. Jay indray le sary mihetsika. Aleo zareo hanohy an'izay ataony eto foana e, fa mody tsika ny fantatro. Ka very aloha lahy nampiana moan'ity varavarana ity e. Eo ary. Zay fa nivay ihany ka. Tena efa aty ny firy. So dia nafindranao toerana kosa ireo finday ry Alphonse. Fa mandrosoa nareo e. Mandrosoa. Inoko fa hitantara aminay amin'ireny korontan'alina ireny nareo. Fa tena inona tokoa reny? Dia tsy fantatrareo tokoa ve hoe inona reny? Fantatro ve dia mbola nitany anareo indray ahy? Fa inona tokoa reny? Raha matoako tato nandraiky narary-kibo mihitsy Natongavanay zao dia ilaza hoe nandresy nareo e, dia hiala eto izay. Nandresy ahoana zahay e. Zay koa aza tapa-kevitra fa hiala eto androany dia androany ihany ko. Azafady ry mianaka. Moa ve tsy hainareo no ambadika ireny zava-niseho rehetra ireny? Ahoana tsara? Fa angatsy nareo no te azo an'ity trano ity dia nanao ny fomba rehetra tsy ahatamananay ato e. Mipetraha kely aloha nareo mianaka e. Tena misy zavatra mila azavaina tsara mihitsy. Fa tena tsy nanao ninona mihitsy fe zany nareo. Fa iverinareo fa nanao inona izay e. Motsy nareo ny mpamosavy manankorotana eto isan-kalina, dia izany ny tsy andrahoana isakafo. Zay koa ny hevitra fa nareo ny fositra ka natonga an'izao hanoanana be zao, satria hoe tsy efa nasianareo pozina ve ireo rano sy ireo sakafo rehetra nentinay ao an-dakozia ao ireo? Aka vakansa sy lamina amin'ity trano vao nividiany ity no nahatongavanay aty fa tsy amosavy. Izany mihitsy. Nizay indray fa mangodika be indray ny kipoko ry Alphonse, nefa tsisy milatsaka. Inona daholo ry zao e. Tena mialatsiny aminareo zay fa tena olon-dratsy tanteraka no niveranay anareo e. Raha tena tsy manana sain-dratsy tokoa zany nareo dia mialatsiny koa izay e. Dia iza zany no ambadika izao Fa sa ahoana? Tena mety izay mihitsy e. Korotana nge ireny alina ireny ry olona e. Nefa raha nareo no mijery eo ambony amin'ny lalatsara ao filaminana be ohatrany tsy nisy ny kitina. Fa zay nge ka mbola tsy niakatra tao ambony tao mihitsy e. Fa rehefa samy tongotsika dia samy somokotra napiditra netana. Moa izay tsy nijery tamin'ny mihitsy. Misy fanitsoray sy hazo maromaro ao. Tsy hay hoe aniza fa maninona ihany koa no ajanonao. Alphonse, marary be ho ary kiboko. Orsery Pascal, mandehana mangataka rano mafana any amin'ilay olona ao maliny mihitsy aloha. Andraso vetivety ary. Mora misy amin'irano ao aminay ao, tsy leo fanaina vetivety. Marina izany e. Fa alotsika tia ianantsony ireo rano amin'ireo bidon ireo fa so sanatria. Marina mihitsy izany. Mandehana reto inga anary ny afo ry Pascal. Maika andeha tsika. Dia eto midina aty le rano Rebeka. Alphonse. Ahoana izay? Tena sy tantoko mihitsy izy izany, marary. Andao ary ianao babena mihitsy ny dia hoentina any amin'ny dokoteraka. Tena mipatrapatraka mihitsy ny atsembohaniko. Tena manaikitra mafy mihitsy izy izany.
ty le rano mama. Iosotro ty ranotiro olga. Saotra. Dia iza ho azy zany nangalatra ny findainareo nefa ny varavarana aza teo nanarota ao anatiny saika tsy nahasokatra azy. Tena fahagagana tokoa e. Papa, ahoana le? dia inona ny atao? Aoron'ny entana fa tsy maintsy mialeto tsika. Andao koa Rebeka apirina ny entantsika, tsy misy hijanona eto tsony koa. Ka efa nanao ahoana? Mba fahazo azo kely. Tena mahatsara reraka be mihitsy raha vao avy tany WC teo. Soa ihany fa tafavoaka iny nanaikitra tao iny keo. Alphonse, Ahoana izay? marina raha mba ho afaka handeha mihitsy Ifandimby baby anao Zespapy. Zay ny mety. ka mbola tsy tara be angamba raha saina makany tsena vidy pneu Pascal lanonandreo ka zay zao ny hitako mety. To mety kosa ny hevitra izany To mety kosa ry papa. To izay hoe ianao rery no hiverina ty hanolo an'ireo pneu ireo. Mandehana ry izy roa lahy miaraka amin'ny Pascal. Za koa andeha. Ainga nareo efatra mena tany Maninona koa ary izy roa lahy rery no mandeha aloha be toy izao? Hita ho ako. So ihany aloha fa lalana mahitsy be ty Sady nareo nandeha tongotra hatraty Ie. Marina raha tratrantsony ireo. Fa misaotra nareo aloha zay Rebeka amin'ny fiarahanareo aminay izao Matsiaro hoe to manana havana na dia hoe aty lavitra ty azy. Faly ihany na misy zavatra sarotra aty antsika azy. Natao teo azy efa nanenenana Sofa nazava teo ny fandehan-javatra. Za zany efa te hinambaro miaraka amin'ny hena saosy. Tsy hainao rery fa nazaha koa azako. Mitodika ihany efa mahita an'ireo lehilahy roa ireo foana Ka mety hoe ho any an-tsena koa ngery zareo Tsy haiko aloha na zany mataotao-poana fa toa ohatry ny hafahafa be ireo olona ireo Aza mitodika amin'ny foana ianao. Sady toa milondolondo be fa tsy sarika toy ny olona aty ambanivohitra tokoa izy izany. Eno aloha zao natao ry Pascal mody mijanona eto isika mody hanamboatra kiraro dia avy eo lasa eo alohantsika ireo. Aleo ary rehefa etsy ambodiny itsy azo etsika Tiako mandeha moramora sady manilikilika an-tongotra dia amin'izay nin'ireo hoe misy tsy mety amin'ny kiraroko. Mety izany aleo izay natao. Ireo efa tao manatona antsika tokoa reto Tsy misy mahazo mitenina indraimbava azy. Ndao anaraka anay moramora fotsiny. Fa ahoana tompoko? Tsy azo tenenina. Mama! Fa ahoana kosa izany rangahy ty nahoana ny defilanao izy ka? Ary toa miseho be saina reto le ty Rebeka, andao andoso tangana. Ohatra le aza. Reny le ty fa tafaporitsaka. Enjeo aingana fa tsy mahalala an'izay aty misavaratra ty ireo Aingana Rebeka, aingana. Soa efa nitsangana sika fa ratsy izany dia niraisy fotsiny teo. Aingana ianao fa reo efa akaiky ireo ngery zareo eto aty ny tananao. Tsy dia mazakazaka ry zareo fa nahoana Fa tsika tsy maintsy manezaka mafy hidifiana lavitra an'ireo jereo fa tena mandeha moramora ry zareo. Retsy misy tanàna. Andao midoeny nefa tsy ho akory Mety tsika hoe akaiky tanàna dia mody toy ny hoe tsy manenjika ireo fa andao aingana Ary lasaiza ry zareo teo. Tena olona hafahafa ireny Rebeka. Andao antany lalana amin'ireo olona akaiky tanàn'ireo isika. Andao. Ny anaran'ilay toerana misy antsika koa tsy tadidy sa tadidinao? Tena tsy tadidiko Ndreo efa misy olona maromaro fa andao antoniny. Vonjeo re zay re olona fa very sady misy olona nahenjika anay teo. Vonjeo
Tena nidiran-dozy tsika menakavo marina. Dia ina no ataontsika? Tena efa meratsy ny olona amin'izao ka. Dia mbola isy olona voafitaka ireo foana ny raha izany. Satria efa zava-panaony izany no mivarotra foana n'io trano io. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia lasa roa tsika no nivarotany azy. Sendra n'ireo mpaneran-tena fetsitsika ka. Inona moa no azo atao ry Pascal? Tsy hainao ve ny tenin'ny fokon'olana natranao sy Rebeka teo fa mpilalao mahery le rangahy ato amin'izao sy tena tompony io trano io nge. Tena marina ny teninao teo anaka fa tsy maintsy isy olona ho voafitaka foana hiroboka hividy an'io trano io satria dia mody ataony mora be le izy. Dia rehefa hipetraka mpividy dia ampiororony izy ireo. Tena efa miamivoatra meratsy mihitsy ny olona no fitiavam-bola tafahoatra. Fa ny tena mahagaga dia hoe saika hoentinaiza izany Pascal sy Rebeka. Tsy hainao ve ny tenin'ireo fokon'olona teo fa mety saika ataony sorona angamba izy ireo satria mety mitady sorona ny ody tompony. Tena soa fa hafa-dozy sika na dia very vola be aza. Karavaso antsika ny ohatr'ireny. Raisiko lesona sy anatra ho aho hoe tsy atokotoko olona tsony. Karavaso mavaivayna avoantsika mihitsy ireny. Rehefa misy zavatra aleo tsy revon'le hoe mora fotsiny fa aleo fotom-pitorona tsara mihitsy. Zao vao tena mazava fa na ireo agence aza tsy mahafantatra fa trano anaovana hafetsina ratsy fotsiny io trano. Fa tena mitety agence mihitsy izany le olona irahan'le rangahy be iny. Iray ihany ireo mpanera hitantsika fa rehefa nahita ho sahirana sy nametraka fitokisana tamin'izy ireo le mpanera no ora vola dia nomeny trano efa lasa mbidy izay. Teo ampelantanany daholo ny taratasy dia mora ny nanaovany an'izany. Dia tsy hita izay misy an'izy ireo hatramin'izao. Vola tsy mitondra makaiza dia hananimbana asa fotsiny nge. Efa nizaka ny vokatra nataony ireo mpanao ratsy. Tsy isy olona voatsilokony rangahy be iny intsony koa. Fa anisy nandoro tsy misy raisina nge le trano fangalana vola amin'ny hafetsena sy ny trano toerana iny mihitsy. Dia iza reny navita an'izany e? Ary iza koa no nilaza tamin'ireo mpanao gazety ny zavatra nikobon'le tompo-trano ratsy sainy iny? Dia tsy fantatra e. Fa tsy maintsy ireo mponina manodidina azy ihany no nilaza tamin'ireo mpanao gazety. Efa diso mpanao ratsy fetsy loatra dia sendra nahay azy. Soa aza fa tsy mahay tao koko. Ka voalaza tao amin'le gazety mihitsy ane hoe niakatra taty arivo rangahy be io e. Nisy nandoro ny tranony roa izay mifanalavitra misy azy. Mahafaly aloha dia tsy isy olona ho voafitaka tsony. Izay mihitsy e. Eo sady hanitra sakafo maivana reto ireo olona. Marina tokoa izany e. Tena variandresaka teto fotony tsika. Matsiro izany gâteau izany Pascal nanamboatra an'io Mahay gâteau Taleta ny mikarakara zavatra io Anga tsy hiadana izay ho vadiny. Nafinaritra ihany kosa aloha dia lasa niavantsika rototan'le ny fampifahavaly be tamin'ireny. Ka samy tao anatin'ny tsy fahalalana nge. Tena fahatsiarovana mipetraka ireny fotoana niarahana tamin'ny trano iray iny. Izany tokoa e. Izao koa dia mba misy namana iresatra isahany zahaiko. Raha izany mantsy dia kejainy ny asa ao foana. Nefa tena mahafinaritra ilay mivoaka kely nandre mandeha isan-kerinandro aza. Ampiseho an'ity vaovao an-gazety mihitsy neny ny antsoina ianareo mianaka e. Fa amin'ny manaraka tsy maninona fa ho eto daholo ny ankizy sy dadan'i Rebeka. Dia eto sika mianakavy e. Amin'ny manaraka tokoa e, ho avy izay. Za tsy manakatsakana an'izay tianareo ankizy izany saingy tsy maintsy mananatra foana kosa aloha amin'ny maray aman-dreny efa niatrika sedra maro be teo amin'ny lafin'ny fitiavana. Mahafaly manokana foana ary mama nianatra avy aminareo ray aman-dreny Samy mbola zaza eo amin'io lafiny io tokoa na izana i Rebeka ka mila ny fitantananareo foana Izany tokoa. Ka na efa ao mitokantranao izay dia aza vela ho irery mihitsy ry mama. Tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany fa ireo zanaka matetika rehefa izy mevy tena ho lehibe izay dia manadino ireo nahitana masoandro.
nefa rehefa voakaravasy mafy amin'izay ataony any izy ireo dia mahatsiaro any dada sy mama ihany. Matokisy mama fa tsy Rebeka zany a. Tsy zako aloha ny anilikilika ireo nipoirana fa ifanampy amin'izy ireo foana azy. Fa avadika ny resaka manahoana tokoa ireo ray sy reninao? Salama tsara daholo zareo ka fa misy vaovao ray izay mety hafaly amin'ny mamy ty. Inona izany ry Pascal? Nahita tany misy trano indray papy. Malalaka be azo anaovana trano lehibe eo amin'ilay tokotaniny. Dia niteny papa hoe isasahantsika roa tota hono ilay izy. Indrisy anaka. Tsy maintsy manangom-bola indray aho vao afaka mieritreritra ny vidy trano na tany ho an'ireo taranako ireo Efa nazavaiko tamindry zareo zany ry mama. Fa raha vonona ifampisasaka amindry zareo mama dia hovidiana ilay izy. Dia avy eo efa mama tsikelikely ny vola amin'ny papa amin'ny Pascal. Ka izy ohatr'izany aizany ry anakisany fa tena vonina Tsy misy atahorana intsony amin'ilay izy fa efa nanadiady tsara papy. Somary mba mivohitra tole teo ihany koa ilay izy fa ilay izy aloha tsy mitokana loatra misy trano maromaro manodidina akaiky papa amin'ny Pascal. Zany mihitsy dia tena tsy misy atahorana intsony mihitsy re. Tsara zany ka. Ary tsy aleo ve miandry sakafo hariva ianao vao mody ry Pascal? So dia hariva be kosa izy ry mama. Mbola lavitra be ny trano zareo marina tokoa ary zany tsy misy afa-tsy ny mody mazava ihany so voakaravasy any an-dalana iny koa. Tena marina zany ry mama. Zay ary fa dia mandra-piona tsy adiniko nitondra an'ilay gato amin'ny sabotsy izao dia misaotra meloa anaka. Zay chérie mandra-piona. Mandra-piona amin'ny malalako Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Karavasy. Nosoratany Souza Marie Yolande. Novelominy Nambinina Randry, Lemec, Bruno, miaraka amin'ny Laingotsika, Anjarliva ary Oly. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovra Zanamamonjy sy Olosoa.